Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra mpifaliana lehibe no iarahako amintsika indray amin'ny alalan'izao vavaka sy fampahirizana izao dia alohany andraisantsika izay afatr'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity dia manasa anao hivavaka iaraka amiko. Ray masina tsara indrindra misaotra sy makasitraka anao ary manome voninahitra anao izay ny amin'ny fahatsaranao rehetra ary noho ny fahasoavanao izay mbola nomenao anay ka ahafahanay mifampahery eto indray amin'ny alalan'ny teninao Tompo, ka dia mangataka amin'ny fanahy masina anao izay hanokatra ny sofim-panahinay sy hanokatra Andriamanitra ny sainay, halalanay ny tianao hambara aminay tsirairay avy amin'ity androany ity, ary aoka koa Andriamanitra ny hosotrao mahery ho amiko Tompo. Za dia fitaovana fotsiny ihany Andriamanitra, ka dia aoka ianao ny ampiteny mivavako hametraka ny teny rehetra ao am-poko Andriamanitra sy eo am-bavako Tompo, mba hitenenako araka ny sitraponao. Dia aoka Jesosy ianao irery ihany no hisandratra sy homem-boninahitra ary ny teninao dia tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa mahatanteraka izay nampanirahanao azy ary ambinina amin'izay nampandehananao anazy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ary izay andraisantsika fampahirezana dia atao amin'ny filazantsara no soratan'i Jaona toko 7:20-30 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa nanandrana vinaingitra Jesosy dia nanao hoe VITA, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Amen. Izany tenin'Andriamanitra fohy izany no andraisantsika fampahirezana indrindra fa ny teny hoe VITA. Io tenin'Andriamanitra io ny tenin'i Jesosy Kristy io dia tenin'i Jesosy Kristy talohany nafatesany na hoe teo amin'ny hazofijaliana pirofo manambara fa Jesosy Kristy dia nahatanteraka ny famonjena nasy anao, nahatanteraka ny fanasitranana nasy anao. Izany hoe betsaka ny zavatra rehetra izay voafoniny io tenin'Andriamanitra io betsaka ny zavatra izay vitan'i Jesosy Kristy na nanafananao na ny fandresenao dia voalaza ao anatin'io tenin'Andriamanitra io, satria raha jerentsika moa amin'ny teny frantsay dia hoe tout est accompli, na hoe tanteraka ny zavatra rehetra na hoe vitany zavatra rehetra ao anatin'izany no fandresena. Ary izany fandresena izany no holazaina ho ambara aminao amin'ity androany ity, satria ny fandresena dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany, ao amin'ny irery ihany no misy ny fandresenao. Amen. Hijery kely tsika ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny fotoana rehefa nafahan'i Jesosy Kristy, nafahan'Andriamanitra azafady tao amin'ny tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely dia noentiny ho any amin'ny tany izay nampanantenany anazy dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely tsy iza fa tany amin'ny tany Kanana izany. Ny zavatra hita moa dia hoe ny zanak'Israely dia tena vitsy tokoa no tonga tany amin'izany tany Kanana izany fa nitsakitsana teny an-dalana teny daholo. Fa ny zavatra ampahafantarin'Andriamanitra antsika dia hoe izao sy ianao koa dia tahaka ny zanak'Israely, izao sy ianao dia nafahan'Andriamanitra tao amin'ny fanandevozan'ny Satana izay tandidon'ny Egypta, ary izao sy ianao rehefa nafahan'i Jesosy Kristy tamin'izany fanandevozana izany dia hoentin'Andriamanitra any amin'ny tany izay nampanantenany anasy ianao dia tsy inona fa ilay tany Kanana ara-panazany dia tsy inona fa ilay fiainana mandrakizay na Jerosalema vaovao. Ary rehefa hoentin'Andriamanitra any amin'izany tany izany tsika dia maro tokoa tahaka ny zanak'Israely, maro ny lalana, maro ny olana, ary vao nafana ary izy ireo tao Egypta dia efa nanaraka azy Farao sy ny miaramilany. Dia maro ny zavatra maro isan-karazany izay nanjoa azy ireo teny an-dalana teny, ny olana izay nisy fa izao kosa nefa ny zavatra mahafinaritra dia hoe Andriamanitra mihitsy no niady, Andriamanitra mihitsy no niteny azy ireo hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Izany hoe tena Andriamanitra mihitsy no niady ho an'ny zanak'Israely, fa ny zanak'Israely dia hoe ny angina. Lina moa le hoe mangina, ny mangina dia hoe olona tsy mimenomenona, olona matoky an'Andriamanitra, olona tsy taitaitra fa tena matoky an'Andriamanitra. Izany hoe
mino an'Andriamanitra tanteraka. Ary izao sy anao koa dia tahaka izany, misy ny olana, misy ny zavatra maro isan-karazany izay mety ho lalovako sy ho lalovanao eny amin'ny lalana izay alalovantsika hitondran'Andriamanitra antsika eny. Kanefa ny zavatra mahafinaritra tamin'ny zanak'Israely, ny amin'ny tantarany zanak'Israely, jerentsika tsara rehefa hoe nivoaka ny tany Egypta izy ireo dia nentin'Andriamanitra eo amin'ny manoloana ny ranomasina mena. Ary teo ny zanak'Israely dia nieritreritra hoe tapidalakale satria tsy afaka raha iverina izy ireo miaramila sy Farao no manaraka azy ireo izay tandindon'ny ataoko hoe ny fahavalony zanak'Andriamanitra dia tsisa fa ny devoly sy ny firongony. Ary koa hoe ny ranomasina mena izay eritreretintsika fa olana goavana eo amin'ny fiainantsika izay tsy ahafahantsika dia eo mihitsy Andriamanitra no manokatra lalana. Raha hitantsika tsara dia io mihitsy no nampiasain'Andriamanitra ho fitaovana hiampitany zanak'Israely satria izy teo no nanokatra ny ranomasina mena ka afaka nandeha ny zanak'Israely. Izany hoe ny tian'Andriamanitra ampahafantarina anao dia hoe io olana izay eritreretinao fa olana sakana, izay eritreretinao fa sakana io mihitsy no tonga lalana izay amitan'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra anao ho any amin'ny fandresena. Io olana izay eritreretinao fa olana io dia io mihitsy no vahaolana hitondran'Andriamanitra anao ho any amin'ny fandresena. Halleloja. Tahaka ny zanak'Israely. Manasanao moa za tena maka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy 7:10, Exodosy 4:10 sy izay rehetra mety hoe fitohizany zany. Ary hitantsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely reto fa tena hoe mahafinaritra ny zavatra nataon'Andriamanitra, mahatalanjona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izy reto. Ary nampahafantarin'Andriamanitra azy ireo fa Jehova dia mpiady mahery, Jehova no anarany. Hitantsika izany any amin'ny Exodosy 10:10 dia ny 9:7. Zavatra nisy tamin'ireto zanak'Israely reto anefa dia tsy nitsahatra monmonina tamin'Andriamanitra ary ny zavatra mampalahelo ara dia nametsiny an'Andriamanitra. Tahaka izany koa zasy ianao, misy ny zanak'Andriamanitra dia mametsiny an'Andriamanitra rehefa mandalo olana. Fa androany dia tian'Andriamanitra ianao hiratra amin'ny masom-panahinao mba ahitanao an'ilay fandresena izay efa nataony Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Efa vita ny fandresena fa anjarako sy anjaranao no miditra amin'izany fandresena izany. Ary io olana na hoe sakana izay mety eritreretinao amin'ny maha-olombelona antsika fa io mihitsy no fitaovana ampiasain'Andriamanitra idiranao amin'ny fandresena. Halleluja. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ane dia tsy hoe nanafahan'Andriamanitra azy fotsiny tao amin'ny fanadevozan'ny Egyptianina fa indrindra ny ampandovan'Andriamanitra azy, ny hitondran'Andriamanitra azy any amin'ilay tany Kanana, ilay tany tondran-dronono sy tantely. Kanefa ny zavatra hita dia hoe vitsy no tafiditra tany, fa na i Mosesy ary dia tsy tafiditra tany. Dia izaso ianao raha vavy sy anadahy mandre izao afatr'Andriamanitra izao dia tena tiako ianao mba tena atakatra izay tian'Andriamanitra ampitaina aminao amin'ity androany ity, satria ny tanjon'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra dia tsy hoe nanafahana na sianao fotsiny tamin'ny filana maro, ny fanadevozana maro, fa indrindra ny andovanao ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no tanjon'Andriamanitra aminao. Ny tanjon'Andriamanitra aminao dia namonjena anasy ianao, ary izany voalohany indrindra no nahatongavany Jesosy Kristy, namitany Jesosy Kristy mifamonjena teo amin'ny hazofijaliana ny amonjena anasy ianao, fa tsy ny hoe nanafahana anasy ianao fotsiny tao amin'ny tany Egypta na ny tandindon'izao tontolo izao, fa ny hitondrana nasy ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zavatra hita amin'ireto zanak'Israely reto rehefa mijerytsika ny tantarany dia rehefa nanaraka tsara izy ny fitsipika Andriamanitra, ny torohevitra, ny torolalana izay napetraka Andriamanitra ho tarihan'izy no ho arahan'izy ireo dia tena nandresy izy ireo. Fa tamin'ny fotoana kosa ny zanak'Israely raha jerentsika tsara indrindra fa rehefa vita, rehefa voazera mandany Jeriko dia efa noraran'Andriamanitra izy hoe tsy haka zavatra voaozona amin'izany tanàna izany, satria voaozona zay rehetra ao anatin'izany tanàna izany
dia nefany a ny zavatra hita dia tonga ny ambony fahavalo ny zanak'Israely a satria tsy nakatoa an'Andriamanitra, tsy nakatoa an'Andriamanitra dia ny ambony fahavalony zany hoe lasa resy ny zanak'Israely manoloana ny fahavalo. Ny hitantsika moa zany atao amin'ny Josoa 7 dia ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalo ny zanak'Israely, miamboy eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina. Tsy omba anareo intsony aho raha tsy ho levonina, tsy eo aminareo ny zavatra efa voaozina. Amen. Zany hoe ny tian'Andriamanitra ampahafantarina anao dia raha tianao ny hiditra amin'ny fandresena dia mila makatony tenin'Andriamanitra, mila makatony tenin'Andriamanitra zasy ianao mba tsy satria tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra dia midika raha araka n'io tantara izay hitantsika io dia tahaka ny hoe maka zavatra voaozina, ary Andriamanitra dia masina, Andriamanitra dia tsy tia miaroaro amin'ny faharatsiana. Ka noho izany indrindra raha misy zavatra tsy akatoavintsika toko hoe tsy fakatoavantsika an'Andriamanitra dia mahatonga antsika resy manoloana ny fahavalo. Fandroany Andriamanitra marina fa vitan'i Jesosy Kristy zany, fa tsika kosa nefa tokony hanaraka ny fitsipika izay omen'Andriamanitra, tokony hankatony tenin'Andriamanitra. Haleloia. Ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra zany dia ozina izay mahatonga an'Andriamanitra tsy miady ho ana sy ho anao. Ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga ana sy anao ho lavo manoloana ny fahavalo. Fa Andriamanitra dia miteny hoe manamasina ny tenanao mba hatonga anao ho mpandresy. Eny, manoatra no mpandresy idiranao amin'izany fandresena izay efa nomeny Jesosy Kristy anao izany dia mila makatony tenin'Andriamanitra. Haleloia. Ary farany dia hoe dinio ny tenanao, hoe tena manana fitondran-tena toy ny mpandresy ve ianao sa toy ny olona resy? Fa izany koa dia tena zava-dehibe izany. Misy ny olona raha vavy sy anadahy dia tena hoe mitoetra izy makatony tenin'Andriamanitra izy, fa ny tenany manokana dia tena miorooro manoloana ny fahavalo. Nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa manana fanjakana tsy azo ampiroroana isika. Fa androany dia tian'Andriamanitra ampahafantarina anao hoe ianao ve mitondra tena toy ny mpandresy ve ianao sa ahoana ny fitondran-tenanao isan'andro? Fa ny fahavalonao koa dia mandinika anao, ka raha mipararehetra ianao manoloana ny fahavalo dia fantatra ny fahavalo fa matahotra ny fahavalo ianao. Dia androany dia tena hoe mitondra tena ianao toy ny efa mpandresy, manoatra no mpandresy aritsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria izy no efa namita izany. Akatoavy ny tenin'Andriamanitra raha misy zavatra na hoe tsy fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra izay tonga ozina ka mahatonga an'Andriamanitra tsy miady ho anao dia izao hoe manamasina ny tenanao, fa mbola vaninandro, mbola vanim-potoana izao hidiranao amin'ny hanjara izay efa nomanin'ny tompo anao. Haleloia. Mba tena ho mpandresy hatramin'ny farany anenao no ny rano ny zanak'ondry izay efa nalatsany teo amin'ny hazofijaliana. Amen. En'Andriamanitra ray misaotra anao tokoa izany amin'izany teny mahafinaritra izany. Fampanantenana lehibe Jesosy, ary tena hoe fampatsiahiavana tompo satria anao Jesosy Kristy efa navita izany fandresena izany. Jesosy hoe mankasitraka anao izany amin'ny fandresena lehibe izay efa nentinao, ary famonjenanay koa Andriamanitra. Misaotra Jesosy tena hoe feno fankasitrahana anao izany amin'izay rehetra nataonao. Ka ankehitriny izay Andriamanitra aoka tsy hanao kitoto, aoka tsy hanao atsirambina, fa tena hoe pakatony teninao fa tsy ompiany fotsiny ihany, ka hamitaka ny tenanay. Ka dia misaotra Jesosy fa ianao mahatanteraka ny famonjenanay, ary ianao koa Jesosy Kristy no miasa ato anatinay na fanaovana ny fikasana tanteraka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao no hanaovana izany vavaka izany, ka tsy hisy ho diso anjara ny tsirairay avy rehetra, fa handray izany Andriamanitra, ary tahiry izany, hiaina izany. Haleloia. Ary hitondra tena toy ny efa mpandresy sahady, satria efa mpandresy izay amin'ny alalanao Jesosy, ho anao irery ny voninahitra. Amen.